Afabaraka filohan Rajoela Menakavy no ny afira fanondranana volamena 10 kilao naondrana nakany Komoro trahatehaka ny mpitandro filaminana atao an-toerana. Ny tena mahafabaraka ny filohan Rajoela dia zao. Ny Rafozandainy no tompony ireo volamena 10 kilao naondrana tsokosoko ireo hoy ny gazety La Gazette des Comores. Tsy vitan'izay fa mbola nazo daka mandrivorivo avy amin'ny mpitondra komoriana ny mpitondra malagasy saika andefa ministry Ndrarambahiny nanao fampirarahana amerenana ireo volamena 10 kilao sy ny antony maro samihafa. Nolavin'ny mpitondra komoriana zany hoy La Gazette des Comores tamin'ny 12 oktobra lasa teo. Ndao aratsika ity afera mafana ity. Tsy nafaly an'ny nosy komoriana ary nanafitohina azy ireo ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny fitondram-panjakana tamin'ny 12 oktobra lasa teo makasika ny fanakantonana ny sisin-tanin'i Madagasikara mampifandray ny Komoro na nabakabaka izany na andranomasina noho ny fisian'ny valana aretina kolera any an-toerana na ao amin'ny nosy Komoro. Andro vitsivitsy lasa izay mbola nisy ihany ny sambo komoriana tonga ny antsona tao Mahajanga. Mazava ho azy fa nitazona ny fanapahan-kevin'ny fitondram-panjakana ka nolavin'izy ireo ny fahatongavan'ny lay sambo ka tsy maintsy niverina amin'ny toerana izay niaingan'izy ireo any amin'ny nosy Komoro ny sambo sy ireo olona izay tao anatiny. Mazava dia mazava tokoa ny anton'izay noho ny valana aretina kolera ao amin'ny nosy Komoro. Andro vitsivitsy taorian'izay dia namoaka gazety ny La Gazette des Comores fa mienjana roa ny tady eo amin'ny Madagasikara sy ny Komoro. Nolavin'ny fanjakana komoriana hoy ity gazety ity ny fangatahan'ny fitondram-panjakana andefan'ny ministry Ndrarambahiny Rasata Rafaravavitafika izay saika hitondra hafatra mivantana amin'ny Azali Assoumani makasika ny raharaha maro samihafa. Ao anatin'izany ny fifampirarahana makasika ny volamena 10 kilao izay naondrana antsokosoko avy taty Madagasikara nakany Komoro izay trahatehaka ny mpitandro filaminana ka nogiazan'izy ireo izany volamena izany. Fa nolavin'ny fanjakana komoriana izany fangatahana fionana izany noho ny antony ara-diplomasia. Amin'ny lafiny iray mety manana lojika sy manana ny marina ihany ny fanjakana komoriana satria zao nilaza ny antony nanakatonana ny sisin'ny taniny i Madagasikara noho ny fisian'ny valana aretina kolera ao an-toerana. Nolavina daholo ny mpandeha an-dranomasina sy mpandeha anabakabaka. Mifanohitra amin'izay fanapahan-kevitra ny raisin'i Madagasikara izay nefa ny fihetsika izy ireo izay nangataka fionana tamin'ny Azali Assoumani makasika ny fifampirarahana ny famerenana volamena 10 kilao nogiazan'ny fanjakana komoriana. Nefa firenena misidra ny valana aretina kolera ka tsy azo ifaneraserana. Ka rariny dia rariny tokoa ny firenena komoriana raha manome lamosina ny mpitondra malagasy. Ho antsika izay mbola tsy maharaka makasika ny raharaha fanondranana volamena antsokosoko 10 kilao ity, tsara ihany ampatsiavintsika ity raharaha ity amin'ny ankapobeny. Tamin'ny taona 2024 no trahatehaka ny mpitondra fanjakana komoriana ny volamena 10 kilao izay saika ahondrana antsokosoko. Tompon'andraikitra vitsivitsy no trahatehaka tamin'izany, anisan'izany izy reto hitantsika amin'reto sary reto. Taitra ny mpitondra malagasy nanoloana ny fanondrana antsokosoko io trahatehaka ny fanjakana komoriana io ka nanao izay farany heriny nanao fifampirarahana amerenana ireo volamena 10 kilao aty an-toerana fa tsy nahitam-bokany izany mandraka ity androany. Ankehitriny nefa hita taratra fa kely dia kely ny fanantenana ny hatafaverina ny volamena 10 kilao izay nogiazan'ny Komoro ao an-toerana. Araka nefa nolazaintsika teo aloha navoaka ny La Gazette des Comores fa andrafozan'ny filohan Rajoela ny volamena 10 kilao izay trahatehaka ny fanjakana komoriana tamin'ny 2024 lasa teo. Maro dia maro ny mpisintona lakolosy tato anatin'ny tambazotran-tserasera no nanamafy an'izany rehetra izany ary nanaparitaka ny lahatsoratra an-gazety izay navoaka ny La Gazette des Comores. Anisan'izany Faniso Ernevo araka ny hitantsika amin'izao sary izao. Tsy faly amin'ny gazety navoaka ny La Gazette des Comores ny ankabetsahan'ny mpilelaka ny fitondrana indrindra fa ireo izay pomba ny fitondrana eringeriny any filohan Rajoela. Nivoaka daholo ireo compte fake pomba ny fitondrana tato anatin'ny tambazotran-tserasera miaro ny rafozan'ny Rajoela tsy ho tapaka rambo. Toy izao ny vaovao naparitaka ireo pomba ny filohan Rajoela. Tsy marina ho izy ireo ny lahatsoratra an-gazety izay navoaka ny La Gazette des Comores. Diso hono ny lahatsoratra an-gazety izay navoaka ny La Gazette des Comores izay manondro
any rafozan'ny Andrajoel Rodolphe Razakandisa ho tompona andraikitra amin'ireo volamena 12 kilao izay naondrana antsokosoko tany Komoro. Ary efa nanao valin-kavatra ho fanitsina ny vaovao diso i Rodolphe Razakandisa ho izy ireo ary nozaraina tetsy ambany ny roy manamarina izany. Mbola hidirantsika zany rehefa avy eo. Marina ve sa tsy ireo lien zay nozarain'ireo pomban'ny filoha Andrajoel ireo. Ndao aka ohatra vitsivitsy isika amin'ireo compte fake mpanohana ny fitondran'ny Andrajoel miaro any rafozan'ny Andrajoel tsy ho tapaka rambo amin'izao accusation mahazo azy zao. Hoy ity compte fake anankiray ity Mercedes Ratsiraonana tsy tafenina ny fankahalana zay ataony Ramatoa Fanirso Ernevo mamaflainga miafina fa tsy say miatrika tanindrazany ity. Somary mandisindisy tsipelina ity page ity fa iazantsika anitsan'izany. Tamin'ny fotoana inona no nihaiky ny Repoblika fa an'olotsotra ilay volamena ary indrindra fa say nitonona olon-dehibe tahaka izao? Mampalahelo tanteraka ho izy rehefa tena tsy fitiavan-tanindrazana no mibahana hanika zay anaratsiana no mahamaika. Betsaka ny tsao isan-karazany fa rehefa manohitohina ny ankaiky fo dia mankarary foana ka izany indrindra no itenenako mivantana. Atsaharo reny fankahalana, maninona raha samy miasa? Tena mamono tena ane izahay amin'ny fanompoana tanindrazana ity. Tena mikaroka fomba rehetra ngeny filoha Andrajoel na tsarana ny fiainam-bahoaka. Ianareo maro be tia tanindrazana, te hitondra fampandrosoana marina. Ndao re tsy fankahala. Fa raha tsy isika no ampandrosan'i Madagasikara, iza re? Saika mitovitovy am'izay ihany koa ny publication nozarain'ny page fitiavana tanindrazana. Nanao droit de réponse tany amin'ny La Gazette des Comores hono i Rodolphe Razakandisa noho ny fanendrikendrehana azy nataony ity gazety sy Fanirso Ernevo. De nozarainy tetsy ambany ny roy makasika izany. Roboka de roboka tokoa ny pediafa zay tsy mahalala ninona makasika ity vaovao aparitaky ny compte fake ny fitondrana. Ohatra resaka am'izany ity PJ Radio Antsiva izay anisan'ny mpizara vaovao sy mpamokatra fandarana maro samihafa indrindra fa ny raharaha politika ao amin'ny radio izay tantaniny. Nizara ny vaovao mitovy ny teo aloha ihany koa ity compte anankiray ity Mandrisy Randriamasimanana. Nanao copie-coller ihany koa ity Anzo Faratelo ity. Mitovy tsy misy valaka am'izay ihany koa ny akom-baovao misongadina. Ary tsy adino ihany koa ny pejy mafana fo sady pilelaka ny filoha Andrajoel toy ny Madagascar et son futur, club de supporters Andrajoel Tana 2 official, Fitia Madagascar et son avenir, sy ny sisa. Fantanina mipetraka de zao. Tena marina tokoa ve fa ao anatin'ny tranokalan'ny La Gazette des Comores ireny capture d'écran zay nataony pomba ny fitondrany ireny pilelaka ny Andrajoel ireny? Ndao aratsika. Raha narahanay tato anatin'ny roatelo iny lien nozarain'izy ireo na roy nozarain'izy ireo tetsy ambany dia toy izao ny résultat. Akory ny aterana fa tsy nisan'izany droit de réponse zany tato amin'ny tranokalan'ny La Gazette des Comores. Fa ny compte fake ny mpitondra fanjakana, page Facebook ny fitondra fanjakana zay manohana sy milelaka ny fitondrana no nanaparitaka tato anatin'ny tambazotra tsirasira. Fa ny mahagaga dia tena namokatra tokoa. Anisan'ny zaran'izany ny Radio Antsiva araka ny fanaratsika teo, ny zaran'izany ihany koa ny gazety anisan'ny manana ny maizy azy eto amintsika toy ny Tia Tanindrazana sy ny sisa. Resaka ohatra ity pejy ny gazety Tia Tanindrazana ity izay nanaparitaka ny vaovao naparitaka ireo compte fake mpanohana ny fitondrana. Toy izao ny voalazany Tia Tanindrazana. Ny teny Rafozan'i Rajoel tsy misy idirako iny raharaha iny. Mangataka fanitsiana vaovao navoaka ny gazety iray tatsy amin'ny Nosy Komoro, Andriamatoa Rodolphe Razakandisa. Rafozan-dahin'ny filoha Andrajoel. Tsy misy idirako mihitsy io raharaha io. Volamena 12 kilao avy aty Madagasikara tratra tao Komoro. Fa tena endrika fanenjehana sy fanalabaraka fotsiny. Manaja trany ny lalàna sy soatoavin'ny Repoblika izao sy ny fianakaviako. Hoy izy ka tena tsy azo ekena noho izany ny famoahana vaovao tsy mitombona momba anay. Ity capture d'écran ity no nadika ny Tia Tanindrazana amin'ny dika teny malagasy. Tsy gazety Tia Tanindrazana ihany fa nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa i Lalatina Rakotondrazafy.
Anisan'ny nanamafy ny gazety izay niparitaka tato anatin'ny tambazotra serasera Facebook indrindra fa naparitaka ireo compte pomba ny fitondrana. Nanamafy izy fa fanendrikendrehana ny Rafozandrajoelina fotsiny ireny tondromolotra izay nahazo azy ireny. Hany ka rariny de rary ny droit de réponse izay nataony any gazety La Gazette des Comores. Hitantsika amin'ny sary io ny fizarana izay nataony Ramatoa Lalatina Henriette Rakotondrazafy. Manoloana zany rehetra zany, naneho ny heviny manokana i Rakotondrinina nantenaina indrindra fa amin'ny resaka olana ara-diplomasia eo amin'ny Comores sy Madagascar. Mazava tsara ho izy fa valin-kafatry ny Comores ny fandavan'izy ireo ny fitsidiana izay saika ataony ministry raharambahiny Rasata Rafaravavitafika ary ny tena loza ho izy miasarotra de miasarotra tokoa ny fahazahoantsika ny famerenana volamena 50 kilao izay tratehaka ny fanjakana ao an-toerana. Hita aloha fa maharisarisa ny fifandraisan'ny Madagasikara sy Comores taorian'ilay fanapakevitra no raisitsika tamin'ny 11 oktobra lasa teo iny mahakasika ny hoe hanakatonana ny sistany tsy fandraisana amin'ny Comores no lay aretina kolera izay miparitaka ao Comores. Nitarena moa zareo Comoriana satria nahatsapy izy hoe mbola tsisy fanapakevitra nivoaka avy amin'ny OMS izay manambara fa tena ao anatin'ny crise sanitaire tokoa izy vokatry ny kolera dia somary nalahelo zareo satria nisy sambo tsy afaka ny akosté à Madagascar zany taoriny fanapakevitra iny. Vokatrizay dia nanao réplique diplomatique ny Comoriana tsy nandray ny ministry ny raharambahiny malagasy izay nandavany tsy onana aminy mahakasika ny famerenana ny volamena 50 kilao. Ny vokatrizany zany dia lasa misy fandrohitana zany diplomasia eo any amintsika sy ny Comoriana. Dia zay zany maharatsy an'ilay diplomasia miafina dia rehefa miafina izy nefa voaratsy ny vokatra ratsy ny azonao dia felaka tamaina ohatrany mandrivorivo ohatrany ny azonao ary ny article avoakan zareo Comoriana dia tena manivaiva ny diplomasia malagasy mihitsy ka tsy tokony hipiraka fotsiny tsika manoloana an'io fa araka ny teko mila manana diplomasia persuasive tsika mba tsy andrefesan'ny Comoriana tsika foana isaky ny mihitsy. Fanampin'izay nanamarika i Rakotondrinina nantenaina fa hitataratra ankehitriny fa daka mandrivorivo no mahazo antsika avy tao Comores. Midika zany fa manana olana ara-diplomasia tsika amin'ny firenena maro na dia indraindray ny filoham-pirenena aza hoe manana tanjaka ara-diplomasia sika amin'ny firenena maro samihafa. Toy izao ny proof fa manana olana ara-diplomasia sika. Tsy laza isika afa-tsy ny tsy fahombiazan'ny fitonam-panjakana ny famerenana nosy malagasy na Îles Éparses izay hitataratra tanteraka fa tsy notakin'ny fitonam-panjakana intsony taoriny nivoany aferany zo-pirenena frantsay any filoha Andrajoelina. Proof ankoatran'izay fa manana olana ara-diplomasia sika noho ny tsy fahombiazan'ny fitonam-panjakana ny famerenana volamena milanja 7.5 kilao tany Afrika Atsimo. Mbola tsy nahomby ihany koa isika tamin'ny fifampirarahana famerenana ny volamena 50 kilao ao amin'ny nosy Comores. Hitataratra ihany koa ny tsy fahombiazan'ny diplomasiantsika tamin'ny famerenana ny Bois de Rose tratehaka tany Tanzania sy ny toerana maro hafa izay tsy voatanisantsika eto. Manana olana koa tsika amin'ny famerenana ny biby any Thaïlande, manana olana tsika amin'ny famerenana ny Bois de Rose ny Tanzania. Hitantsika zany fa mila diplomasia matanjaka zany ary mba hampatanjaka atsika dia tadidio mila firenena matanjaka ihany koa zany ara-politika ara-diplomasia. Ny tombony amintsika zao Madagascar zany zao ny tantana ny Comeza raha tsy diso ao anatin'ny Comeza Tanzania raha tsy diso tokony hanana tombony zany tsika amin'ny famahana ny olana raha tsy diso ihany koa ao anatin'ny COI i Comores izay tsika azy teo zao lasa mpitarika ny COI ankehitriny zany zavatra zany dia efa hanana Madagascar tombony sahady eo amin'ny famahana an'ireo olonan'ireo ary tsy tokony iraikiraiky tsika na tarehdritra satria arakaraka mampitarehdrery atsika no ahafahan'ny olona mitady paikady hafa indray ahafahana tsy mamerina nireny arenantsika ireny ka mampirisika mihitsy ny gouvernement tsy atoritory fa raha matoritory tsika efa refeson'ny Comores zany zao tsika ary raha refeson'ny Comores zay tsika tsy amin'ny resaka diplomasia fotsiny na amin'ny resaka fanatanjahantena koa Comores dia resitsika foana teo amin'ny baolina kitra fa zao izy lasa efa mihoatra Madagascar dia tsika mihitsy mila mandiny tena mila mihevitra ny tokony hatsara ny firenentsika ao anatin'izay. Araka ny fanaratsika teo somary hitataratra ihany fa tsy manana famatorana ara-diplomasia isika. Mety antony ray manokana ity fanehoan-kevitra izay nataony ministry ny arenan-kibotany tamin'ny taona 2024 lasa teo hoe rehefa tratra ny volamena any amin'ny firenenkafa
dia mangataka ny fitondrampanjakana mba hampodina ireo trahatehaka tany an-toerana ho gadrena eto Madagasikara. Tsy vitan'izay fa angatahan'izy ireo ihany koa ny amerenana ny arena an-kibon-tany na arena sarobidy izay nivoaka teto Madagasikara. Mazava ho azy fa tsy hivaly zany fangatahana zany noho ny antony maro. Ao anatin'izany ny raharaha diplomasia. Afera volamena trahatehaka tao Afrika Atsimo ity fandarana manokana ity fa saika hita amin'ny skandale rehetra izay taon'ny mpitondra ity fanehoan-kevitra ity. Fa misy foana kosa ny lalana eo amin'ny resaka ara-diplomasia. Ary hitantsika tamin'ny alahady teo fa niraisin'ny ministra ndrarahambahiny malagasy tao amin'ny toeram-piasany ny prakitra ara chargé d'affaires ny ambasadiny Afrika Atsimo nampitana an'izany tamin'ny fomba ofisialy hoe ireto ny antota taratasinay mangataka izahay mba hitsarana an'ireo olon'ireo eto sy ny amerenana ny volamena. Ary misy ihany koa ireo malagasy izay milaza hoe tsy afaka hanatanteraka an'izany fitsarana sy fangatahana zany i Madagasikara. Raha azavaina tsotra le izy, za moa tsy pahilalana fa raha azavaina tsotra le izy teto Madagasikara no firenena toerana nanombohan'ny tsy fanarahan-dalàna. Manana zo ihany koa zany Madagasikara, manana fahafahany Madagasikara hitsaran'ireo olona izay nanomboka ny tsy fanarahan-dalàna teto Madagasikara reo. Ary tany Afrika Atsimo ny tratra ny tsy fanarahan-dalàna afaka mitsara an'ireo ihany koa Afrika Atsimo. Ka tsy misy zany le izy hoe raha mitsara Afrika Atsimo dia tsy afaka hitsara Madagasikara fa angatahantsika ny amerenana an'ireo olon'ireo ho tsaraina sy ho fahaizina araka ny lalàna eto Madagasikara ary mitohy ny atao hoe ady-varotra fifampiresahana amin'ny Afrika Atsimo mba hamerenana an'ireo volamena ireo eto Madagasikara. Anisan'ny antony hafa tsy mahamatotra isika amin'ny ara-diplomasia dia ny fandaingana. Raisitsika ohatra amin'izany ny raharaha ny fanondranana volamena antsokosoko izay trahatehaka tany Afrika Atsimo. Rehefa trahatehaka ny volamena dia notifanina ny mpitondra fanjakana fa hoe tsy fantatra izy ireo ny nivoahan'ny volamena ary sokajiana ho volamena naondrana antsokosoko. Akory nefa ny aterana fa volamena nivoaka ara-dalàna ny volamena izay nivoaka 73,5 kg nakany Afrika du Sud. Anisan'ny nozarain'ny Kotilila Maitsoambo tao amin'ny pejiny ny reportage izay nataony Gaël Borgia izay anisan'ny misahirana amin'ny raharaha eto Madagasikara. Raky ny fandehan'ny France 24 zany dia nahazo lalana ara-dalàna le avion nitondra le volamena. Ananany daholo ny taratasy rehetra mikasika ny fandehanan'le volamena. Ka ny fitondrana gasy milaza hoe gaga be hoe tena tsy napoizina fa nipoitsaka le avion dia avion indray ina moa zany ohatrany hoe tesitra be hoe iza koa zany sambosamboana daholo ianona sy ianona sy ianona korapaka hoe ahoana zany affaire zany. Nefa ka zany misy taratasy ara-dalàna avy amin'ny fitondram-panjakana nandehanan'ny avion ny tany ary nisy douane ny sava sy rehetrarehetra ara-dalàna daholo nandehanan'ny tany. Nous avons obtenu pas moins de 9 documents qui montrent que ce fameux vol privé du 31 décembre 2020, transportant les lingots d'or à destination de Johannesburg, a bien reçu le feu vert des autorités aéroportuaires. Nous avons obtenu la déclaration générale qui mentionne le nom des passagers, des pilotes et la destination finale. Ce document a été tapé à l'ordinateur, tamponné et signé par l'agent d'encadrement des douanes. Nous avons également obtenu des factures qui mentionnent les frais de contrôle et de déplacement des autorités aéroportuaires. Itapamarana dia zao, anisan'ny mahasadekatra tokoa ny raharam-pirenena eto amintsika, indrindra fa ny afera maloto amin'ity fitondran'ny filoha Andry Rajoelina ity. Efa naratsika teo ny afera mifamafao izay mahavoendrikendrika ny rafozan'ny filoha Andry Rajoelina sy filoha Andry Rajoelina mianakavy. Naratsika teo ihany koa fa miaratsy ny fifandraisana eo amin'ny Komoro sy Madagasikara fa indrindra fa ny lafin'ny ara-diplomasia. Hitantsika teo ihany koa fa miaratsy ihany koa ny fifandraisana ara-diplomasia amin'ny firenena maro samihafa fa indrindra fa ireo firenena izay nahatratra ny fanondranana antsokosoko izay niainga avy taty amintsika nankany amin'ny firenena misy any tsirairay. Araka izany oaratsika miandalana eo ny mety fivoaran'ity toedra raha ity ary izay ihany koa mamarina ny videontsika androany aza adino misabone sy manisy izay amin'ny videontsika amin'ny manaraka indray.